Ny Fandresen'Ny Mpino Kristiana. Ny Fandresen'Ny Mpino Kristiana, fandaharana totosain'ny faramalala razanajatovo hoenoinao eto amin'ny onjam-peon'ny radio vaovao masoa isaky ny amin'ny ora toy izao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ilay Andriamanitra velona sy manan-kery ry havana no iarabako anao amin'izao alatsinainy alina iarahantsika miombana eto amin'ity fandaharana ny Fandresen'Ny Mpino Kristiana ity. Misaotra anao manokana ny safidy ny onjam-peo ny radio vaovao masoa ary dia manasa anao aharitra hatramin'ny farany. Andelo isika iara-iombana amin'ny vavaka isika tompoko. Deranao zay Andriamanitra mankalaza anao ary manome voninahitra anao. Fa Andriamanitra tsara ianao sady mpanao tsara. Andriamanitra be hery sy fahefana ianao ary izany ny koiza ny fahavalonao anao. Miteranao zay fa tsy misy tahaka anao, tsy toy ianao ary zay manana anao dia mahery tahaka anao ihany koa. Tsy mitanondritra ninninona zay olana rehetra mianjady sy mandalo eo amin'ny fiainanay. Misaotra indrindra fa lehibe ny fitiavanao anay. Tsy takatry ny saina na dia ny famondraponao taminay ara tamin'ity tontolon'andro anio ity, fa fitiavana mandrakizay tokoa no nitiavanao anay ary izany nampaharetanao ny famondraponao aminay. Ka dia atolotra ianao ny tenanay, ny mombanay rehetra, ho fanatitra velona, masina, sitraka ao Andriamanitra, koa mitoera ty anatinay ianao fanahymasinao ary mibahana toerana ao anatin'ny fonay, ny sainay, ny sofinay, ny masonay, mba tsy handalo ny teny rehetra izay ambara eto, mba tsy ho mpiainy mpanadino ane izahay fa ho mpiainy mpakatoa ny teny. Dia hanazava izay tiana ambara eto ianao fanahymasonao, koa mitenena ary Tompo fa mihaino ny mpanomponao tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy nanaovanay izany vavaka izany. Amen. Ny voalohanteny ry havana dia mampahery anareo zanaka rehetra izay manala fanadinana amin'izao fotoana izao. Ny tenin'Andriamanitra izay omena anareo dia arak'izay voarakitra amin'ny Salamo 2:9. Izao no voalaza an'Andriamanitra ho anareo izay mandre izao teny izao hoe: anome saina anao sy hampianatra anao izay lalaka lehanao aho, hitsinjo anao ny masoko ka hanolontsaina anao aho. Amen. Azadiny ny mivavaka rakizy rehefa mialohan' izay hanaovana ny fanadinana ary mialohan'ny hanaterana ny taratasy-panadinana ihany koa dia mivavaha eo am-pitoerana eo mba ho raisin'i Jesosy an-tanana ny devoir izay vitanao. Tonga any an-trano ianareo misaoran'Andriamanitra fa vita aloha ny tamin'ity androany ity. Fa tsy herinao na tanjakao na fahalalanao na vitanao an'izay androany izay, fa avy amin'ny Jesosy avokoa izany rehetra izany. Tahaka izay isan'andro isan'andro dia mirarisoa anareo ahefatra amin'ny fiafaran'ny fanadinana, mahereza, mahatanja fa ny tompony momba anareo ry zanaka malala. Ny taridalantsika an'io ry havana dia nomena ny lohateny hoe ny lalana ho amin'ny Fandresen'Ny Mpino Kristiana. Mandrakariva mantsy rehefa ao anatin'ny olana isika dia manontany tena mandrakariva hoe aiza ny lalako, inona no andeha ataoko. Ary dia izany indrindra no anolorana antsika nyity fandaharana izay atao hoe fandaharana manokana mihitsy, satria tena votoaty ny fandresena ho antsika Mpino Kristiana. Voalohany indrindra aloha dia tsy azo lazaina ho Mpino Kristiana raha ohatra ka tsy mbola nandray an'i Jesosy Kristy. Kristiana be dehibe no hita ety amin'izao tontolo izao. Kristiana tsotra fotsiny ihany, mitondra ny anarana Kristiana fa tsy miaina n'izany hoe Kristy ao anaty izany. Fa ny efa nandray an'i Jesosy Kristy no antsoina hoe Mpino Kristiana. Nandray azo tomponao sy mpamonjinao ianao, nandray azo mpanjaka anao ianao ary dia miaina ao anatin'ny fanjakany. Raha tsy manana an' Jesosy Kristy izany ianao, fa ianao ilay antsoina fotsiny hoe Kristiana tsotra ihany, dia manasa anao mihitsy raiso Jesosy Kristy ilay tompony finoanao sady mpanefa izany. Fa Jesosy Kristy ane no mpandresy, resiny ane ny fakapana rehetra izay nandalo teo anatrehany, resiny ane hatramin'ny fahafatesany, resiny hatramin'izay olona rehetra miseho azo ny fanditra taminy. Inona ny antony?
satria tao amin'ny Andriamanitra. Nanaiky an'Andriamanitra amin'ny lalana rehetra izay niainana izy tetỳ ambony tany, ary dia fandresena ny tao ambadika izany. Izany no anavahana antsika mpino kristianina hoe rehefa manaiky an' Jesosy Kristy isika, manaiky izay tenenina isika, manao araka ny sitrapony isika, na inona olana mianjady eo aminao, nalazainao ara fa mafy toy ny inona izay tsisy mpanana, nalazainao ara fa tohatra tsy mba misy tahaka ny anao, dia miteny aminao aho fa tsy maintsy mandresy ianao ao anatin'izany. Ataonao ahoana moa ny hovoky fotsiny ao anatin'ny tokantranonao ao? Raha tsy efa misy vary ao anatin'ny tokantranonao, misy laoka ao anatin'ny tokantranonao, dia mahandro fotsiny ianao, dia mihinana avy eo dia voky. Ary tahaka izany ny fiainantsika mpino kristianina eo amin'i Jesosy Kristy. Atao ahoana moa ny anana ny fandresena raha tsy ao anatintsika ao mihitsy aloha Jesosy Kristy? Dia Jesosy Kristy ilay mpandresy, hiainana io Jesosy Kristy io, ankatoavina io, ekena io, fa izy ilay mpandresy. Ary izay rehetra manao tahaka izany dia tsy maintsy mandresy ihany koa. Aza manontany teny ianao hoe izaho izao tena ao tsara ka aiza io fandresena ananako eo? Ka ny heriny anie no herinao ny fahefana no fahefanao, fa efa nanome fahefana antsika izy ho an'izay rehetra efa nandray azy. Ary izao no voalazan'i Jesosy amin'ny Luka 10:7-20 hoe indro efa nomeko fahefana hanitsaka mena rana sy maingoka sy handresy ny hery rehetra nanany fahavalo ianareo, ka tsy hisy hampaninona anareo akory izany. Manome antoka Jesosy Kristy ry havana fa tsy misy hampaninona antsika ninona izay olana manjady eo amin'ny fiainantsika. Na miseho azy tohatry ny hafaty tahaka ny mena rana sy ny maingoka raha izany, efa nomeny hery re andresy an'ireny rehetra ireny. Tohatry ny mitambasy ny fahavalonao, tohatry ny manana vato maranitra be hitorana anao sa antsy maranitra anapahana ny lohanao, efa nomena fahefana isika andresy ny hery rehetra, na toy inona izany na toy inona. Fa matoy ianao miteny hoe za tena malemy, tsy etako izay atao, miravoravo tanana eo anatrehan'izao olana izao, dia satria tsy ampiasainao le hery, tsy hiainanao le fahefana izay nomeny Jesosy Kristy ianao. Hanka malemy anie, tena malemy eo anatrehan'ny fahavalo, ary izany no mampidingan-drambo an'io devoly io. Raha vao tsy ampiasaintsika izany hery izany, raha vao tsy hiainantsika izany hery sy fahefana nomeny Jesosy Kristy izany. Ny faharoa manarakaraka izany rehefa ao aminao Jesosy Kristy, dia hoy Jesosy aminao hoe raiso ny fanahy masina. Voarakitra izany teniny izany any amin'ny Jaonina 2:2-2. Raiso ny fanahy masina, fa io fanahy masina io lay manana ny hery tsy azon'izaniza toaina, io fanahy masina io no mampandresy anao. Izany hoe tena ao amin'Andriamanitra ray zanaka fanahy masina isika rehefa nandray an' Jesosy Kristy ho tompo sy ho mpamonjy ny fiainantsika. Izao no voalaza ry havana ao amin'ny ohabolana 1:20, ny 2:1-3 hoe voahomana ny soavaly amin'ny andro ediana fa ny Jehovah ihany ny fandresena. Inona moa ny hevitra izany tenin'Andriamanitra voalaza ao amin'ny ohabolana izany ry havana, izay midika indrindra izany fa tsy ny fanananao fiadiana ara-nofo akory. So ianao mihevitra ny hoe za manam-bola be, za manana fahefana toy izao, za manana grady tahaka izao, tsisy andrarahiako an'izany, fa ampiazy izany rehetra nanako izany. Dia mihevitra ianao fa hampandresy anao izany? Tsy ary havana, any Jehovah ihany ny fandresena. Za ry havana nanana namana izay général ny grady izay nananany, fa rehefa resy lahatra izy nitoriana ny filazantsara dia tena nanana fahatsapana izy, fa amin'izao fotoana izao aho izy tena mahatsapana izany atao hoe fiadanana izany, na fiadanam-po, na fiadanana ao anatin'ny tokantrano, amin'ny lafiny rehetra. Tena tsisy dikany hoy izy ny fiainana sy ny voninahitra ety amin'izao tontolo izao. Fijoroana vavolombelona goavana izany tsy ahavonjy anao ny fiadiana ara-nofo hoe malaza amin'izao fotoana izao ny hoe andeha hoe tsy andeha hoe roa, fa ery ananiny ery misy olona mahay, tonga ao aminy ao ianao dia tsy maintsy mananjanaka, tonga ry ananina ry ianao dia tsy maintsy afaka ny fahorianao rehetra.
dia eto milaza aminao fa ao amin'ny Jehovah rery ihany ny fandresena, ao amin'Andriamanitra, ao amin'ny Jesosy Kristy ihany, ao ihany ny fandresena, ao amin'ny avere izany. Malaza zao amin'ny mifaritra Tsimon-drano any amin'ny misy ny faritra Itosy iny, fa tena misy piskidy mpimasy tena farak'izay mahay. Dia teneniny eo avokoa na hoe na tsy manam-bola ianao, tongava ny amiko, maditra ny zanakao, maditra ny vadanao, tsy miteraka ianao, tanora efa be taona ianao mbola tsy manambady, tantarainy eo avokoa ary tsy misy zavatra izay tsy vitany. Izay midika indrindra fa mifaninana amin'Andriamanitra izy amin'izany fotoana izany. Fa saingy tsy valiana vetivety tokoa ny raha tsy ataon'ny olona, dia mikiry biby manao ratsy ny olona, arak'izay voasoratra any amin'ny Mpitoroteny 9, ny 2:20. Mampatsiahy kely vetivety anao fotsiny ato anaty fonoteny hoe ny fiaran'ny dagonany rehefa naplaharina tamin'ny fiaran'Andriamanitra dia nidaraboka tery ka sao dia hiara hidaraboka amin'izany re ianao raha any ny manintona anao kokoa, fa mbola tsy tompon'ny hery io, mbola tsy tompon'ny fahefana io, ary olombelona mety maty ihany io. Fa nahoana re raha mandeha any amin'Andriamanitra? Andriamanitra ilay velona mandrakizay, te ho velona ny ara-bolanao, te ho velona ny tokantranonao, te ho velona ny asanao sy ny fiainanao. Andao re ao amin'Andriamanitra velona, aza manamafy atoka raha mandry izao fandarana izao ianao. Fa ny tantara faharoa 7:9 ange dia milaza aza manamafy ny atokareo toy ny nataon'ny razanareo izy, fa atolory an'i Jehovah ny tananareo ka midiro ny fitoeran'ny masina izay no amasininy mandrakizay, ary manompo an'i Jehovah Andriamanitrareo mba hiala aminareo ny fahatezerany mirehitra. Izay midika indrindra ry havana fa raha mahalala an'Andriamanitra ianao, mbola miseho manamafy atoka ihany, miseho tsy hitodika amin'Andriamanitra ihany, hiandry fahatezerany ve? Hiandry ny fahatezerany ianao, izay ianao vao hitodika, hiandry ny mafy indrindra eo amin'ny fiainanao ianao, ary raha mandalo ny mafy indrindra ianao, mandiny tena kely hoe amin'izao fotoana izao, sao dia nisy fihodonanao tamin'Andriamanitra, sao dia nisy tsy fanekenao an'Andriamanitra, tsy manaiky ny fanahy masina ilay nomeny Jesosy Kristy hoe raiso ny fanahy masina, tsy manaiky ny tolotsaina ianao, tsy manaiky ny tolokeviny ianao. Dia anontany ianao izao hoe ahoana moa ny ahafantarana hoe izao ny tolokevitra avy amin'ny fanahy masina? Dia tena tsy fantatrao tokoa raha tsy tena feno firaisana amin'Andriamanitra ianao, feno fifandraisana amin'Andriamanitra ny mahafantatra ny tolotsaina, ny tolokevitra izay omeny ny fanahy masina. Tsy fandresena ho anao rery ange izany taridalana izay omenanao anio izany fa hatrany amin'ny taranaka ho faramandimby, fa izany hoe miankina aminao. Ary izany indrindra ry havana ao nanambarako mandrakariva, satria misy olona tena mitaraina mba eto ambavaka ny zanako fa tahaka izao, ny vadiko dia mamitoaka lava isan'andro tahaka izao, ny asako dia ohatrany tsy mandeha mihitsy, izahay dia ananan'olona trosa ihany koa, toa ohatrany tanysaina maro dia maro izany olana mianjady teo amin'ity olona anankiray ity. Dia hoy amantsy azy hoe ianao mihitsy ny mila mandiny tena aloha, satria ianao ny mahalala an'Andriamanitra. Ireo olona tanysainao ireo ange, olona tsy ao amin'Andriamanitra, tsy manana an' Jesosy Kristy, matoa izy mbola sahany izany hoe misotro toaka izany, matoa mbola samby foka sy diara, tsy manana an' Jesosy Kristy izany, matoa ny zanakao maniratsira, tsy mahafantatra an' Jesosy Kristy izany ary tsy manana azy. Fa ianao ilay mitaraina, izay mitaraina hoe mba mivavaka ihany afa tsy hitako ihany izay valim-bavaka, ianao mihitsy, ianao aloha ny mila mandiny tena mihitsy manahoana ny fifandraisanao amin'Andriamanitra. Sao dia goragora, sao dia jenjina sy jembiny reto olana marobe tarainana isan-karazany reto ianao, sao dia tsy mahatraka akory amin'Andriamanitra ianao fa miondrika ao anatin'ny olana. Fa rehefa ianao nge ny miondrika ao anatin'ny olana io, tsisy fandresena ho anao fa goavana be io olana io rehefa hitanondrianao ary dia tsy maintsy resy ianao, satria ianao bitika eo anatrehan'ny olana. Fa ny fananana an'Andriamanitra izay lehibe lavitra noho ianao, lehibe lavitra noho ny olana, no ananantsika fandresena manoloana izay rehetra mitranga. Fa raha mitranga mijery an'Andriamanitra ianao
lehibe ny Andriamanitra mihoatra amin'ny olonanao. Efa nilaza ny Andriamanitra ho antsika tsirairay avy izay efa mahalala ny Andriamanitra io, efa nandray an Jesosy Kristy, fa aminao no hitahina ny firenenao, aminao no hitahina ny taranakao. Dia izay ry havana no mila andiniantsika tena mandrakariva manoloana ny olana mitranga. Vadinao io aza hiadivana izany io, ny zanakao mamaly valy io aza hiadivana izany io. Tsy manana an Jesosy izany, fa ianao ilay manana an Jesosy miadivy isan'andro fitolomana ambavaka eo amin'Andriamanitra. Ahafahan'Andriamanitra manafaka azy ao anatin'izany. Miasa ny fanahy masina ry havana, ary izany nanomezan'i Jesosy Kristy ny fanahy masina hoe raiso ny fanahy masina hoy izy Jesosy. Fa io fanahy masina io io no mahakasika ny fon'ny olona tsirairay avy izay entinao ambavaka. Io fanahy masina io no manova olona. Tamin'ny zoma dia nisy ny teny hoe raha ianao aloha izy dia tsy ahova zany, pasteur anay anga ozy izy ka mety ekeko ihany. Fa izao no ambarako anao, na izaho na i pasteur anareo na iza miteny aminao, tsy haresy lahatra anao izany, tsy avy amin'ny olona ny fandresen-dahatra fa avy amin'ny fanahy masina ry havana. Ary rehefa ombain'ny fanahy masina ianao ny teny ataonao dia ho resy lahatra ho azy any ny olona manodidina anao Ianao tsy mila miteny akory ny vadinao na ny zanakao na ny any ampiasanao izay manahirana anao, fa vavaka tao. Tsy mety raha tsy mivavaka mandrakariva isika ry havana araka ny Luka 2:20 ny 2:1 ary ny Tesalonianina 2:5 dia milaza mivavaka aza mitsahatra fa ny vavaka ihany ange ny manova zavatra. Dia ny lakile amin'izany dia ny Romanina 2:12 hoe mifalia amin'ny fanantenana, miareta amin'ny fahoriana, mareta amin'ny fivavahana. Raha mbola velona koa io olona entinao ambavaka io, tsy maintsy misy ny fanantenana. Ny maty ihany ry havana ny tsy hananantsika fanantenana. Dia anontany anao aho hoe atraiza ny fanantenanao izao hatreto? Misy mantsy ny miteny hoe zaho aloha dia tsy hananako fanantenana intsony raha izay iny, aizako efa 30 taona veko, aiza intsony no ahita vady amin'izany. Kenao izany no manakana an'ilay anjarako, ianao ihany no antony. Raha miteny ny tenin'Andriamanitra hoe miareta amin'ny fahoriana, tena niaritra ve ianao? Afaka niaritra sa hanao tahaka ity rahavavy anankiray hoe mba nandeha nijangajanga ny vadiny dia za koa mba handeha ozy izy, alao samy anao dia za mo hita eo. Teny anao rahavavy ianao ny père tamin'izany. Ny zanak'Andriamanitra izay minimivily ho amin'ny tsy fahamarinana, irona ho any amin'ny fahotana, dia lazaiko anao fa père tanteraka ny fiainanao. Izany hoe potika ny dikan'izany, tsy misy ho raisina intsony aminao, ary dia miandry anao ny varavaran'ny elo izay hidiranao ho any amin'ny fiainana maharitra mandrakizay any amin'ny afobe. Raha miteny ihany koa ny tenin'Andriamanitra hoe mahareta amin'ny fivavahana araka ilay nivakiantsika teo, naharitra ny vavaka ve ianao? Impiry ianao no mandohalika ho any olona izay hivavahana io ao anatin'ny iray andro? Hoy ianao hoe nga tsy ampy rehefa amin'ny hariva fotsiny, nga tsy ampy rehefa maraina iny fotsiny. Tena tsy ampy fa raha misy kosa olona tianao kasihan'ny fanahy masin'Andriamanitra, ataovy tahaka ny fanafodin'ny dokotera, maraina, atoandro, hariva, hampitombo anao bebe koa amin'ny vavaka izany, ary iasan'ny fanahy masina bebe koa ho any amin'ilay olona izany, hikasihany an'ilay olona mba hitodiany amin'Andriamanitra. Aza mangata-bavaka ka hiteny amin'Andriamanitra hoe mba havereno amiko ireny vadiko hoe, mba ataovy tiana ireny vadiko hoe, tsy ary havana, diso fivavaka tsika raha izany ny vavaka izay ataontsika. Ny angatahantsika amin'Andriamanitra dia mangataka isika ny tiavany an'Andriamanitra, ny tiavany an' Jesosy Kristy, ny todiany eo amin'Andriamanitra, ny andraisany an' Jesosy Kristy, ny kasihany fanahy masina azy. Fa rehefa ao amin'Andriamanitra izy hoatray, tonga eo aminao izy, mitondra ny fifaliana sy ny fitiavana be eo aminao izy. Satria nahoana?
satria efa ao amin'i Jesosy ilay fitiavana izy, efa ao amin'Andriamanitra ilay fitiavana izy. Aoka isika tsy ho diso vavaka mihitsy fa indraindray mantsy isika maika loatra amin'ny olana izay menjady, tsy mahadinika intsony izay tenenina fa izay mampety atsika ihany, izay mahamaika ihany, izany no anton'izay hivavahana. Izany inge no ampirisihana antsika mandrakariva ny hoe mamakio Baiboly. Ho anao izay milaza fa tsy mahay mivavaka io, misy milaza mihitsy hoe za tsy mahay mivavaka satria ianao tsy mamaky Baiboly. Tsy mamaky ny salamo ianao, fa raha mamaky ny salamo ianao hainao ny mivavaka. Avereny reny mivavaka ao anatin'ny salamo reny, apaka averinao reny fa miaino anao nge Andriamanitra. Ary rehefa manaiky ianao ny andray an'i Jesosy Kristy, mandray ny fanahy masina, dia izao ny voalaza ao amin'ny Romana 9:20 hoe ary toy izany koa ny fanahy ny mamonjy ny fahalementsika. Io fahalemena izay lazaina io ilay lazaina hoe tsy fahaizanao mivavaka. Ny fanahy ny mamonjy ny fahalementsika, fa tsy fantatsika izay vavaka tokony ataontsika, fa ny fanahy no mifona amin'ny fitarainana tsy azo tononona. Izany mahatsara ny ty ao amin'Andriamanitra ty ry havana. Tsara nge izany eo amin'Andriamanitra izany. Ny fahatsaran'Andriamanitra izay tsy hain'ny olombelona atao dia hainy atao ihany koa izany. Mety mikarakara taratasy ianao amin'izao fotoana izao, ohatrany tsisy vokany, ohatrany mampanahy be ihany. Aza manahy ho ny tenin'Andriamanitra na amin'ny inona ianareo, fa aoka ny fivavahana sy ny fifonana mba misaorana no entinareo manambara ny fangatahanareo amin'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra, araka ny Filipianina 4:9. Ho taraiky amin'ny fanahina eo ianao, ho taraiky amin'ny tahotra eo ianao, ho taraiky amin'ny orooro eo ianao, ny sode, ny hoe aza hitako, ho taraiky amin'izany anie ianao fa avadio vavaka izany. Oka ny fivavahana ary mifona amin'Andriamanitra ny amin'izany fanahina sy fahatahorana rehetra izany. Misoran'Andriamanitra fa mbola tsy vita ny taratasy hatramin'izao, fa manana ny fotoanany ry havan'Andriamanitra. Ary ny fotoanan'Andriamanitra miasa Andriamanitra hatramin'ny ora farany indrindra. Hitanao Sara, ora farany izay azo lazaina hoe iainana teto ambonin'ny tany anie, raha ho antsika amin'izao fotoana izao izany atao hoe 90 taona izany, nefa tany Andriamanitra vao nihetsika nanome zanaka ho azy aza mba kivy izany. So ianao hitaintaina hoe ohatray ny andro ty efa amin'ny efatra sasany latsaka 5, amin'ny efatra sasany ny fotoana, efa tsisy antenaina intsony, dia aza mananteny inona, fa miasa Andriamanitra hatramin'ny ora farany ry havana. Aza manary ny fahasahiana lehibe izay efa ao anatinareo voalazan'ny soratra masina. Fa rehefa manana an' Jesosy Kristy ianao, miaina ny fanahy masin'Andriamanitra izay efa nomeny anao, aza lotoina ny tempolin'Andriamanitra dia io vatanao io, fa mitsoaka anie ny fanahy masina raha mandoto an'io ianao Misy anie milaza ny hoe efa mpino Kristiana izao dia ampandalovin'Andriamanitra ny fizahan-toetra, ataony mandalo eo anatrehanao ny zavatra tena mahatezitra anao. Eo ny jeren'Andriamanitra hoe mbola manao ny fomba anao taloha le miteny ratsy ihany ve, le manozonozona ihany ve, ilay mankahala olona ihany ve, inona no ataon'ity olona ity ozy Andriamanitra raha ampandaloviko amin'ny eto indray izao. Ary izany no mahatonga ny hoe fizahan-toetra, zahan'Andriamanitra, jeren'Andriamanitra ny toetrantsika hoe efa azo ampiakarina kilasy ve, sa mbola aleo aloha eo ihany. Fa rehefa ohatra ka mbola izay ihany no toe-po-ananantsika, ny fiainantsika, dia mbola eo ihany aloha ianao, mbola tsy misondrotra kilasy ihany aloha ianao, mbola ampandalovina fisedrana marobe aloha ianao, mandra-piovanao indray, satria ny fisondrotana kilasy dia fialana tamin'ireny toetra taloha tamin'ny Adama ela ireny. Dia aza variana ary manomana ny fiadiana ara-nofo arak'ilay ohabolana 1:20 izay nambara tamintsika tery aloha. Fiadiana ara-nofo avokoa, izany hoe inona no atao, na ny tebiteby na ny tahotra ao izany. Jereo ange ny zanak'Israely sy ny Egiptianina,
zanak'Israely nge tanapolo e. Zanak'Israely anie tsy nana fitaovam-piadiana e. Fa ny Egyptianina tena niomana tsara mihitsy tamin'ny kalesy, tamin'ny sabatra, tamin'ny lefina, tamin'ny soavaly. Fa inona no nanaovan'Andriamanitra azy? Mbona velan'Andriamanitra koa nandeha tao amin'ilay rano izay nosokafana andehanan'ny zanak'Israely, fa potika tao ange zany fiadiana ranofo izay nentin'ireo Egyptianina, nieritreretiny Fandreseny. Nakaton'Andriamanitra ny ranomasina, dia levona tao izy mianakavy, ary dia fandresena ny zanak'Israely satria Andriamanitra no nitantana azy. Nanaiky ny fitantanan'Andriamanitra andeha eo amin'io ranomasina mena io izay nivaky roa ireto zanak'Israely reto. Ry havako, aza mieritreritra ho inona ianao amin'ny olonanao, tokony andresenao fa miantoraha amin'Andriamanitra. Amboary ny fiainanao miaraka amin'Andriamanitra, amboary ny fifandraisanao miaraka amin'Andriamanitra. Porofoin'Andriamanitra nge zany fiombonana sy firaisana ary fiantorahana amin'Andriamanitra zany. Tahaka izay nataon'Andriamanitra tamin'ny nanavotany an'i Jakoba, araka izay voarakitra amin'ny Jeremia 1:30 ny 1:12 hoe, fa Jehovah efa nanavitra an'i Jakoba sy efa nanafaka azy tamin'ny tanany mahery noho izy. Dia izao nambarako anao hoe, na dia misy tanana mahery noho ianao aza no any, dia aza matahotra. Fa misy tanan'Andriamanitra mahery mampandresy anao, tsy hitanao akory fa eo anoloanao. Andriamanitra nge manodidina eo anatrehanao sy eo ivonao e. Araka izay voarakitra ao amin'ny Salamo 5:30 ny 5:5, izao no voalaza ao amin'ny anaran'i Jesosy hoe, manodidina eo ivoko sy eo anatrehako ianao ary apetraka ao amiko ny tananao. Iza ny sahikitika anao? Raha Andriamanitra ny momba anao, tsy misy mahatohitra anao zany a. Araka ny voalaza ny Romanina 5:9 ny 1:30 hoe, raha Andriamanitra ny momba antsika, iza no ahatohitra antsika? Mino ary havana fa nazavain'ny fanahy masina taminao izay tiaka ambara tamin'ity andro androany ity, fa efa antombotra ny fotoanantsika ary efa tapitra sahady aza. Koa hotohizantsika izao taridalana izao izay mitondra antsika ao amin'ny fandresena amin'ny herin'ny anio tahaka izao, raha sitrapon'Andriamanitra, ary koa raha mbola tsy miverina eny amin'ny rahoan'ny lanitra izy, fa engany tsy hisy handalo fotsiny eo anatrehantsika na eo amin'ny sofintsika izay rehetra voambara teto, fa tena ho tehiriziny fanahy masina ho ao anatintsika. Andeha isika angataka amin'ny teknisianina ary ilay hira mitondra ny lohateny hoe aza vela ho mandalo reny teny ndao azy. Aza vela ho mandalo reny teny, na ikipina kuni azavana, aza manavafeny funafao, ka uvunjena zawani mizana, anaona nusizani, mizani, uvunjena daiana, katsiza, animizana. Tia nitsuni ni ampitsu, uvu afitakani edita, sanura kasejana ka, uvu tena sawani nisa, fana ona nuksiza, ani nisa, uvu tena baiana. Simandana izaniza emitumpu, zaiteja fanai amini, manekena ya sabetanika, kauvunjena zawani miza, fanaona
ivavaka isika tompoko, misaotra anao izay Andriamanitra fa mampahatsiahy mandrakariva ny toerana misy anay ianao. Fa hay tokoa moa izay raha Kristiana fotsiny amin'izao dia mbola misabaka ihany ety amin'izao tontolo izao, ary manao ny fanaon'ny Kristiana no manao ny fanaony izao tontolo izao. Ampatsahivinao anay fa tsy misy toerana ho an'izay misabaka eo aminao, ary tsy misy fandresena ho an'izay misabaka ihany koa eo aminao. Misaotra anao fa nanoro lalana anay indray ny fanahy masinao tamin'ity androany ity, ny amin'izay tokony hametrahanay ny tongotray, ny amin'izay tokony hanasianay ny tenanay, ny amin'izay tokony hitombonay bebe kokoa amin'ny fanatonana anao, amin'ny fifandraisana eo aminao, amin'ny vavaka izay ataonay aminao, amin'ny fiombonanay amin'ny fanahy masinao, mba ho masina izahay satria ianao koa aneny efa mitaky Andriamanitra hoe aoka ho masina ianareo satria masina izao Jehovah Andriamanitra reo. Misaotra indrindra fa lehibe ny fitiavanao anay. Izany rehetra izany dia mbola noho ny fitiavanao anay ihany. Ko apetraka feno eo am-pelatananao ny momba ny rehetra. Apetraka feno eo am-pelatananao Tompo ny mpanao baka rehetra amin'ity herinandro ity. Ianao no anolo-tsaina azy, ny fanahinao masina izay mampatsiahy ny zavatra rehetra, ampatsiahy azy ireo ny lesona izay ny anarany. Ary ianao Jesosy Kristy hitarika ny tanany, hanana fahakingan-tsaina ny amin'izay atao rehetra any am-panaovana fanadinana bakalorea any. Matoky ianao izay Andriamanitra fa ny zanakao sy ny asan'ny tananao dia adidinao irery ihany. Raha sitraka ao indrindra Tompo dia tohizanay izao fandarana izao amin'ny herin'ny anio tahaka izao, raha mbola tsy miverina eny amin'ny raha ny lanitra ianao ka hitahirany tsirairay avy eo anatrehanao ianao ary ho ao aminao irery ihany. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy nanaovanay izany vavaka izany, ary voninahitra dia ho anao Andriamanitra Ray Zanaka fanamasina izay efa anao hatramin'ny taloha indrindra ary mandrakizay. Amen. Meko anao ry havana ny larana finday afahantsika mifandray raha misy izay tianao hifandraisana. Teny 034 11 293 24. Ao amin'ny YouTube ihany koa ny fandarantsika hatramin'izay ka hatramin'ny heriny. Ny anio izany dia amin'ity herinandro ity ny teknisiana no mikarakara izay ampidirana azy, fa tsy hoe vao vita izao akory ny fandarana dia izao avy hatrany ianareo dia efa mahita azy ao amin'ny YouTube, fa mbola ho ampidirana izany amin'ity herinandro ity. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra dia mahereza tsara daholo. Velome. Noenoinao teo ny fandaharana ny Fandresen'Ny Mpino Kristiana. Ny Fandresen'Ny Mpino Kristiana natolotry Faramalala Razanajatovo teto amin'ny onjam-peon'ny Radio Vaovao Masoa.